Sotranao zay Jesosy Tompo, satria mbola nomenao tombonandro ahavelomanay anio. Ka miarabanao izay Ray Masino, mideranao, mankalazanao, manome voninahitranao. Jesosy manajanao aho ary anandratranao indray aho Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao. Anambara ny fahatsaranao, anambara ny fampitandremana izay nomenao Jesosy ho ahy sy ny vahoakanao izay manaradianao tokoa ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana Jesosy, ary mangetaentanao foana Jesosy satria tianay ianao ary tianao koa izahay. Tsy nahay nity izahay Jesosy raha tsy ianao no nitianay voalohany. Tompo malalo, mangataka ny fanahy masinao hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Fanahy masino, aoka ianao koa no hikasika ny olonao tsiraray avy izay mangetaeta mitady anao, izay te halala bebe kokoa anao. Fanahy masino, aoka ianao hikasika ny tsiraray avy. Tompo, mangataka ny ranao aho andrakotra ahy sy ny asanao Jesosy. Aoka ianao no hisandratra Jesosy ho hitan'ny olona, fa iza kosa dia hietry eo ambany tongotra ao Jesosy. Aja ho anao Ray, saotra ho anao, dera ho anao hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny aharo mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy 14 volana Mey 2022. Anio dia ijoro Vavolombelona ako ny amin'ny fahitana anankiray izay naseho antompo tamiko tao anatin'ny vavaka. Alohan'izay aloha dia mety misy angambany raha efa nareny fijorona Vavolombelona maro izay navoakako ary koa an'olona hafa izay eninao mety mbola tsy mino ianao, na mety mametraka fanontaniana ianao hoe marina ve zany, aiza koa no misy an'izany. Ry havana, tena miteny Andriamanitra ary mbola manao fahagagana amintsika foana izy hatramin'izao, mandra-pahatonga an'i Jesosy, mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany. Satria ny tenin'Andriamanitra dia manamarina ary tsy miova Andriamanitra hatramin'ny andohan'izao tontolo izao ary mandra-pahataperan'izao tontolo izao. Ao amin'ny testamenta taloha izy ao amin'ny bokyny Joela mpaminany dia manambara ny amin'ny faminaniana sy ny amin'ny nofy izay omeny avy amin'ny alalan'ny fanahy masina any zanany rehetra eto ambonin'ny tany. Ary io mbola niverina indray ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly amin'ny testamenta vaovao. Manambara izany fa na dia efa lasa any an-danitra ara Jesosy dia ireo mpianatra, ireo apôstôly dia mbola tanteraka ihany izany amin'izao andro iainantsika izao. Ary hatramin'izao andro iainantsika izao dia mbola tanteraka foana. Ary ao amin'ny Joba izy dia mbola miteny ihany koa momba ny amin'ny nofy sy ny tsindrimandry, fa isika izany no tsy mitandrina ary tsy mankatoa an'Andriamanitra, fa variana loatra amin'izao fiainana iainantsika izao dia indraindray zatra manaraka olona sy miaino mpitondra fivavahana fotsiny dia tsy afaka ny fanahy masin'ny Tompo hiasa ao amintsika. Eny ry havana, satria izaho koa taloha dia toy izany, na dia efa hatramin'ny fahazazako ary ny Tompo nampanofy ahy dia tsy tsapako hoe ay Jesosy mihitsy no efa niantso ahy hatraminy nanomboka za mbola zaza.
fa noho ny efa nosokafany tompony masom-panahiko ary nanaika ahako a tena hoe hiaino azy a dia voninahitra ho azy satria miteny ny tompo a ary koa mampanofy izy a ary koa mbola mampiseho fahitana izy. Ry havana, ovakitsika ireo verset vitsy ireo a ary miangavy anao mihitsy ahako a anomboka tena handray ny tenin'Andriamanitra satria ny fijoroana vavolombelona rehetra izay avoakako eto a dia tsy maintsy hamariniko foana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay hitarihan'ny fanahy masina aya anambara eto. Ka ovakintsika ireo verset ireo a anamarinana ny teny a izay nolazaiko teo. Ao amin'ny Joela hoy aho a 3 andiny voalohany a ka hatramin'ny 2 novakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa afaka izany dia anjotraka ny fanaiko amin'ny nofo rehetra ao, dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, anonofy ny zoky olonareo ary ahita fahitana ny zatovonareo, ary na dia ny mpanompolay sy ny mpanompovavy aza amin'izany andro izany dia anjotrahako ny fanaiko. Amen. Dia io teny io a mbola niverina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly a 2 andiny 17 ka hatramin'ny 18. Ovakiko a amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no anjotrahako ny fanaiko amin'ny nofo rehetra, ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy dia aminany, ny zatovonareo dia ahita fahitana, ny lahy antitrareo dia anonofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia anjotrahako ny fanaiko amin'izany andro izany ka aminany. Amen. Zay zany a le tenin'Andriamanitra voalazako teo. Dia ao bokin'ny Joba miteny amintsika Andriamanitra fa isika tsy miaino a rehefa mampanofy antsika izy. Andao ane ovakintsika Joba 3:17 andiny 14 ka hatramin'ny 19. Ovakiko a amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Kanefa misy fomba iray itenenan'Andriamanitra, eny fomba roa aza, nefa tsy tandrin'ny olona izany, dia ny nofy sy ny tsindry mandry amin'ny alina. Raha sondrian-tory iny ny olona ka renoka eo am-pandriana, dia manokatra ny sofin'ny olona izy ka manisy tombo-kase ny fananarany azy, mba ampiala ny olona amin'ny fanaony sy hiaro azy amin'ny firehareana. Miaro ny fanainy tsy ho any andavaka izy, ary ny ainy mba tsy ho voan'ny fiadiana atoraka. Amen. Tiantsika Andriamanitra, matoa izy a mbola mampitandrina antsika ary mbola mampiseho a zavatra izay tsy takatritsika heverina. Alohan'ny tantarako a ny fahitana izay naseho an'ny Tompo tamiko a dia ao amin'ny Jaona 1:12 a dia manambara ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jesosy ny teny tamin'ireo mpianany fa andeha izy ary ho avy ny fanahy masina ho eto amintsika zany a ary ho ao anatintsika, hitari-dalana antsika sy hampianatra antsika, satria tsy maintsy niala teto Jesosy izay a vao afaka tonga eto amintsika ny fanahy masina. Ary ao amin'ny Jaona 1:12 a andiny 12 ka hatramin'ny 17 a dia ovakiko a io zany a no manambara ny amin'ny fahitana izay ho tantaraiko rehefa avy eo. Ovakiko a izany a amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mbola manana zavatra maro ho lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo izany ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny avy amin'ny fahefan'ny tenany izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Amen.
ny zavatra ho avy dia ambarany aminareo. Ry havana, Jesosy no nitenenio tamin'ireo mpianany, dia tanteraka amintsika koa izany ankehitriny. Ny teny raisiko eto dia ilay farany mihitsy hoe ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Ry havana, tamin'ny alatsinainy 15 Oktobra 2021 raha nivavaka ao ny alina. Satria ry havana, ny fomba fataoko sady hoe fampianarana zany no fampaherezana no tena fampitandremana zany no tiany fanahy masina ampahafantarana antsika. Isaky ny maraina ako vao mifoa dia tonga de mandroaka devoly aloha dia mivavaka, mandoalika, mametraka ny tontolon'andro eo anatrehan'Andriamanitra, dia mamaky baiboly dia mameteny ny fanahy masina matetika. Dia isaky ny alina ako rehefa lasa mandeha matory avokoa ny olona rehetra dia mitokana mivavaka ako dia mandroaka devoly indray de misaotra an Jesosy ny amin'ny tontolon'andro izay nomeny ary mibebaka dia mametraka ny alina ary mitondra vavaka ho any izay apetraky ny tompo hoentiko ambavaka amin'iny alina iny. Dia amin'ny fotoana io ry havana dia eo ampandolehana foana izany no anaovako izany rehetra izany. Afa-tsy ny fandroana devoly ihany no mitsangana ako no mandroaka devoly. Satria fahefana no nomeny tompo antsika ary mitsangana amin'ny herin'ny fahefana avy amin'ny Jesosy no androana ny devoly. Dia tamin'ny alatsinainy 15 ny volana Oktobra 2021 io raha nivavaka ako ny alina. Dia teo ampandolehana ny vavaka ao ry havana. Dia ny zavatra niseho dia no nefa nikipy ny masoko eo ampivavahana ako dia hitako teo alohako ao anatin'ny fahitana izany devoly anankiroa ao anatin'ny aizina. Zany hoe maizina zany no manodidina an'izy ireo, fa le izy zany hitako amin'ny sisin'ny rindrina akavanana ao amin'ny efitrano izay ivavahako. Dia hitako zany izy io amin'ny sisin'ny rindrina alavidavitray de manao katipaty hitanareo ohatra ny olona zany hoe manao katipaty zany hoe amin'ny lohalika zany fa le izy zany ny tapany ambony olona vehivavy anankiroa, fa ny tapany ambany biby, tena hoe biby zao mihitsy zany tapany ambany ary ao anatin'ny aizina zany ny fahitako an'izy ireo amin'ny sisiny io ao amin'ny efitra izay nivavahako zany. Dia hitako ao anatin'ny fahitana zany. Zany hoe ny fahitana dia ny maso mikipy zany, ny maso tsika ranofo zao fa ny maso ara-panahy le ao anatintsika zany, ilay maso-panahintsika zany no ampahitany ny fanahy masina azy. Zay zany no fataon'ny tompo. Dia hitako zao mihitsy zany izy ireo ampahafantarin'ny tompo hoe devoly avy any amin'ny fiaina tsy hita. Dia toizako ihany zany ny vavaka ataoko. Dia no nefa vita zany ny vavaka nataoko dia fantatro fa misy zavatra tiany tompo ampahafantarina ahy, satria efa nandroaka devoly tsinona talohan'izay ivavaka, zany hoe tsisy herin'ny maizina intsony tafapetraka ato amin'ny tokantranoko, fa ny herin'ny fanahy masina. Zay no natonga ny fanahy masina nampiseho ahy an'izay zavatra izay. Ry havana, no ny ampitso nandeha nivoaka ako zany tsy tadidiko intsony zany zavatra nataoko tany ivelany. Dia ny zanako vavy zany tato trano. Dia no tonga tato trano ako dia voniditra tao amin'ny salon ako, satria tao amin'ny salon zany no nivavahako. Dia ny zavatra hitako teo amin'le sisin-trano nahitako tao anatin'ny fahitana ny alina nio nisy arona teo tamin'ny toerana sisin'io mihitsy nahitako an'ilay devoly anankiroa dia tao anatin'io arina io ny teo amboniny hitako vao nanokatra varavarana ako nisy kiraro anankiroa maramara be talao avo. Hoy ny zanako vavy miantso
Nandalo teo izy lay olona mpanotra anay, zany hoe lay kiné zany satria zany io mpanotra io dia zatra mame akanjo sy kiraro satria efa ela be tsy nahafantaranay anazy, satria ireo zanandrovavy mitovitovy taona amin'ny zanako vavy. Dia izay akanjo na kiraro koa zany tsy ilaina, dia omeko any vadiko zany lay entana izay tsy ilaina, satria ny toerana fiasany dia toerana fitaizana ankizy sy olona lehibe zany ny toerana iasany. Dia noho ny voniditra ako dia vonahita n'ilay kiraro teo ambony indrindra, dia tonga de hoy ny fanahy masina hoe io no nampitandremako anao. Teo no eo ihany ry havana, tonga dia noraisiko tamin'ny anaran'i Jesosy ilay kiraro ary tonga dia nientiko niala tanteraka teo. Izay no fahalebiazan'Andriamanitra, mampitandrina antsika izy ny zavatra ho avy, miaro antsika izy. Izay le fitiavany, izay le famonjeny, izay le fagagana ataony amintsika zanany, araka ny teniny ao amin'ny Jaona 4:12 teo. Ny fanahy masina mihitsy no miaro antsika sy mampafantatra antsika ny zavatra ho avy. Zavatra ho avy. Aleluia! Voninahitra ho an'Andriamanitra. Averiko vakina farany io teny io amin'ny anaran'i Jesosy. 12. Rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny avy amin'ny fahefan'ny tenany izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Zavatra ho avy no nambaran'ny Tompo tamiko. Ny ampitson'io dia nasehony ilay Devoly tao anatin'ny kiraro. Mila mitandrina isika satria Satana tsy kely lalana. Ao amin'ny Efesiana 4:7-20 dia hoy ny tenin'ny Tompo amintsika anio hoe, ho vakiako amin'ny anarany aza manome toerana ho an'ny Devoly. Isika izany tokony mitandrina foana, na andro na alina. Ry havana, tiantsika ny Tompo. Aoka isika hiambina foana, na andro na alina. Aza manome fitoerana ho an'ny Devoly eo amin'ny fiainanao, na dia ray segondra aza. Fa aoka Jesosy foana no anjaka eo amin'ny fiainantsika 24/24. Dia hiaro antsika ny Tompo. Jerevo anie zavatra niseho zavatra ho avy ny ampitso, dia efa nampitandrina sahady Jesosy fa hoe hoisy entany Satana hiditra ato antranonao raha pitso. Mampafantatra ny Tompo hoe tsy antsika zanak'Andriamanitra ny zavatra toy ireny, ary any Satana ireny hiditra ao antranonao. Ry havana, raha vonina ny tena hiova ianao, andeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana, araka ny sitrapon'i Jesosy dia ampafantariny anao ny tsara sy ny ratsy, ary tsy afaka hitoetra eo anatrehanao intsony ny Devoly, fa andositra anao izy. Ry havana, fitafiana izao tontolo izao tsy fitafiana zanak'Andriamanitra. Isika dia mila ao anatin'ny fahamontinana, araka ny fijoroana Vavolombelona izay efa nozaraiko maro hafa. Misy ny fitafiana izao tontolo izao, ary misy ny fitafiana izay mendrika ho an'ny Tompo irery ihany. Tsy afaka hiaroaro amin'izao tontolo izao intsony isika. Tsy afaka hitovy fitafiana amin'izao tontolo izao intsony isika. Satria tsy maintsy miavaka isika. Fa tsy maintsy miavaka isika hoe iny an Jesosy, ary iny an'izao tontolo izao. Aoka tena iseho eo amintsika ny mahatepolon'Andriamanitra antsika, mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Tiantsika ny Tompo, matoa mbola velonaina isika, ka mbola afaka mibebaka, mbola afaka miverina aminy. Maro nefa tsy afaka intsony hiverina amin'i Jesosy. Ka aoka
andinika ny tenanao ianao ka andohalika eo anatrehan'i Jesosy ary manontania azy hoe Jesosy inona no mbola tsy mety amiko eo anatrehanao. Amboary aho Jesosy, ampianaro aho Jesosy mba tena ho mpanompo mahasoa anao tokoa. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.